Inona ny atao hoe olona dala? Izay indray zany no hofakafakaintsika androany eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Tonga soa ianao eto amin'ny fandarana ary misaotra ny rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana. Efa nazavaiko teto ny hoe ohatraohatry ny ahoana ny atao hoe olon-kendry. Rehefa misy ny olon-kendry zany dia misy ihany koa ny atao hoe olona dala. Misy karazana famaritana maro zany ao ambadik'ity hoe olona dala io satria miankina indrindra amin'ny endrim-piarahamonina iray no atao hoe olona dala ao amin'ny fiarahamonina iray, izany hoe matetika izay tsy manaraka ny fanaon'ny be sy ny maro zany dia rehefa miavaka izy dia atao hoe olona dala. Misy koa ny fitenenana hoe ny adala ny toandrainy, izany hoe raha ohatra ianao zany ka mitovy amin'ny rainao zany ny voanao rehefa lehibe ianao dia azo lazaina zany ianao hoe adala ianao zany, satria tokony mba hiakatra ambonimbony kokoa zany noho ny rainao zany misy ianao, satria misy zany ny ataontsika hoe fivoarana amin'ny fotoana zany. Fomba fijery daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Misy koa ny fitenenana hoe dans un monde de fous, le sage est un fou. Dans un monde de sages, le fou est un fou. Misy koa ny fitenenana hoe le fou du roi. Tamin'ny andro taloha zany tamin'ny fahampanjaka tany Eropa tamin'izany andro zany dia misy ny atao hoe le fou du roi. Izany hoe io karazan'olona io zany dia ilay mpiteny marina amin'ny mpanjaka, satria ny mpanjaka zany tamin'izany andro zany dia tsy azo ilazana ny marina, tsy azo tsikeraina, na dia misy ara zany ny fahadisoana izay ataony dia tsy misy mahasaha miteny fa dia miakohoka eo anatrehan'ny mpanjaka daholo. Ny fou du roi indray zany dia ilay olona izay mahasaha miteny ny mpanjaka hoe izao ny zavatra tsy mety ataonao. Matetika moa zany io karazana hoe le fou du roi io zany dia ilay olona karazan'olona efa hoe sakrifiena zany izy hiteny ny zavatra izay mety manelingelina ny hampipon'ny mpanjaka izany. Dia ny olon-kendry manodidina ny mpanjaka izany ireo mpanolontsaina sy ny sisa zany rehefa miteny mitaraina ny mpanjaka hoe izao no nitenen'ny le fou, tsy marina zany olona dala anie io izany hoe alefany aminy daholo zany ny karazan-kadalana rehetra zany, ny karazan'ny rihatra rehetrarehetra, dia matetika le fou du roi zany no tapahan-doha rehefa amin'ny farany. Tsy voatery koa nefa le fou du roi hoe ho akalain'ny mpanjaka zany tamin'izany andro zany, fa indraindray ilay fou du roi indray zany no tiany bebe kokoa, satria sahy milaza ny zavatra tsy mety afaka anitsiny ny tenany. Zay fahasahiana zay zany dia misy ihany koa zany ny hoe karazana tombotsoa entiny zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Izay zany no hoe fanoharana sy fomba fiteny matetika zany amin'ny resaka adalana. Ny adalana zany araky ny efa niteneniko teo